Alleluia. Almirabantsika indray amin'ity andro anio ity mbola meny tombo fotoana fa atsika miaraka eto Miaraba an'ireo mpanaraka tsy tapaka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa satria tena iray fanahy amintsika izy ireo. Misy karazan'olona zany amin'ny tambazotra hoe amin'ilay fomba fiteny occasionnellement rehefa afaka tsy indraindray. Fa misy ao tena olona rehefa voaray le afatra rehefa voaray le message dia na mandeha amin'ny toerana anankiray ara dia lasa tsy alaise mifanahitra zareo dia aleo mijanona ao an-trano dia miaraka amintsika tahaka izao misy be dia be mihitsy izy ireo misy any ivelany misy any Tomasina, misy any Antsirabe, misy any amin'ny karazana toerana maro isan-karazany miaraka amintsika tahaka izao izy ireo dia falitsika miaraka amin'ny androany. Amen. Zango faly amin'androany miaraka aminao mbola miaraka mifampitatana aminao mbola meny tombo fotoana afatsika manararoatra. Amen. Lazao le namanao androany afatsika manararoatra hoe averina matetika eto hoe ararotina le satria tsy évident ny fahafahana foana isaky mietsika mandeha manompo an'Andriamanitra. Fa raha tsy ny tompo mihitsy mamela atsika ary indray mihitsy atsika velany mihitsy tsy afaka ihany koa mba hatsapahanao sy ahenonao hoe manahoana ianao rehefa tsy afaka. Mety ihany ve sa manahoana? Dia androany tsika mbola omeny tompo fotoana sy tompon'andro indray afatsika miaraka anio dia mino fa amangy anao indray ny tompo amin'ny alalan'ny teniny androany. Amen. Inona ny ataontsika? Mamaky teny aloha tonga dia raiketana. Aloha tonga dia alefako ny fanambarany. Inona reny fomba andohantsika azy? Misy tantara ohatr' izao raha lasa anabavy ao amin'ity izao tontolo izao ity. Teo amin'ny famoronana sy teo amin'ny tontolo ara-panahy. Rehefa nanao ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy ozy izy ny namoronany azy. Dia ilay olona ny foroniny voalohany dia napetra ny tao anatin'ny olona io ilay lasy vavy. Olona fotsiny zany io atao hoe Adama voalohany fa mbola tsy lehilahy izy sady tsy vehivavy. Fa rehefa avy eo nesorin'Andriamanitra amin'izay le vehivavy tao anatiny dia lasa lehilahy izy tamin'izay. Ny fomba fitenin'ny zareo jiosy azy dia hoe bisexué. Navadiny an'izay zany izy amin'ny teny frantsay tsy bisexuel fa bisexué ao anatin'ny lasy vavy. Dia nesorina tao aminy le vavy dia sa izy vao lehilahy. Dia rehefa lehilahy Adama dia nomen'Andriamanitra ny teniny izy. Dia talohan'io tantara io efa nisy ady tany an-danitra. Efa nanohatra ny devoly dia nalatsaka teto ambonin'ny tany izy. Dia afaka mivezivezy ny lanitra sy ny tany teo izy aloha. Dia nadalainy amin'izay Eva dia nanaraka ny teniny. Andriamanitra etsy an-daniny dia Andriamanitra namorona zavaboary manatsaina ary afaka misafidy. Rehefa namorona zavaboary manatsaina sy afaka misafidy izy dia tsy sarana mihitsy ny fafana misafidy ny tsara sy ny ratsy. Dia safidy Adama sy Eva ny ratsy. Rehefa safidy Adama sy Eva ny ratsy dia nanomboka teo amin'izay ny ady. Tamin'ny voalohany zany ny ady ara-panahy dia tany an-danitra irery ihany tamin'ny devoly sy tamin'Andriamanitra. Fa rehefa avy eo amin'izay lasa netraika aty ambonin'ny tany le ady ara-panahy. Rehefa netraika taty ambonin'ny tany le ady ara-panahy dia tsy nesorin'Andriamanitra mihitsy ny fafana, ny droit fondamental teo amin'ny zanak'olombelona sy teo amin'ny devoly ihany koa. Ny devoly dia nomena droit hamitaka satria izay ny asan'ny mpamitaka izy. Ny devoly dia nomena droit akafanahy satria izay ny asany. Dia nomena azy zany nafely izy amin'izao. Tsy nikitiana ho avy fotoana hitsarana azy amin'izay fa tsy tamin'izany fotoana zany. Dia lasa amin'izay ilay olombelona manana ny safidiny. Safidy izay tsy tena safidy ny tena marina fa safidy izay misy manaloka ao ambadika. Zany hoe raha nihinana n'ilay voankazo izy ohatra dia tsy safidy tonga dia hoe neutre be fotsiny amin'izao fa safidy misy manaloka tao ambadika izay midoka
zay nidoka an'ilay zavatra dia lasa tiany le izy, lasa nirehatra tao anatin'ny filana, ny faniriana, inana n'ilay voankazo voarara. Dia respekten'Andriamanitra foana zay zavatra ray. Avelan'Andriamanitra le izy, avelan'Andriamanitra le izy. Fa ao anatin'ilay ady rehefa nanomboka nandinika ako an'io baiboly io hoe inona ny zavatra nitranga tao anatin'ilay tantara rehetrarehetra. Dia na dia ratsy ary ilay olombelona, na dia mivily ary ny akamaroan'ny olombelona, dia Andriamanitra manokatra foana opportunité ahafahana miasa ao anatin'ilay tontolo izay misy. Zany hoe tahaka ny hoe maizina ity zao tontolo zao ity, fa Andriamanitra mahita moyen amadihana ny famaizinana ho lasa fahazavana, amadihana ny zavatra ratsy hiasa ho anazy. Mino fa tsy azonao hatreo. Le tontolo zany ratsy, nitsotra indrindra azonao anazy dia zao, tahaka ny hoe tontolo anankiray feno fako. Fa ao anatin'io fako io misy olona mahay mamadika le fako ho lasa taratasy. Zany hoe tsy mampaninina azy le fako, tsy olana amin'ny fisin'ny fako, fa iny mamadika an'io lasa taratasy fotsy. Dia ohatran'izay ny an'Andriamanitra. Dia asehoko aminao ohatry ny ahoana fandeha le izy. Ohatra tsotra zao rehefa mamaksika ny baiboly, dia mandeha ny tantara voalohany mety ho tadiditsika dia ny tantaran'i Josefa ohatra. Andriamanitra manana planina ho an'ny olombelona, dia tsy na fa ny famonjena ny olombelona amin'ny alalan'i Jesosy. Voatany amin'ny tantaran'i Jakoba zany dia efa navoaka an'Andriamanitra zany. Jakoba dia nomen'Andriamanitra faminaniana. Tsy Jakoba fa i Abrahama dia nomen'Andriamanitra faminaniana hoe zao Abrahama, jereo ny kitana raha voisanao, Isao izy raha voisanao, tahaka an'ireo ny taranakao. Fa zao mihoatra lavitra noho izay, ho amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Dia izy Paul miresaka ny Galatiana 3:7 hoe raha miresaka izy hoe taranakao dia tsy toy ny milaza olona maro fa olona ray, dia Jesosy Kristy. Zany hoe any aloha any Andriamanitra dia efa manana planina ho an'ny zanak'olombelona. Fa zao lay planina ho an'ny zanak'olombelona, Jesosy zany le taratasy fotsy azonao, dia le zanak'olombelona le efa lasa fako be dia be. Ahoana ny amadihana an'ireto zavatra sy ny zavatra mitranga sy ny tontolo miseho rehetrarehetra reto amoaka n'ilay taratasy fotsy. Dia mandeha ny tantara rehetra dia ny kombat teo anivony zao tontolo zao dia zao samy manana élément na Andriamanitra na Satana. Satana manana be dia be mihitsiny. Dia n'Andriamanitra olona tsongaina vitsivitsy monjy. Éliminer devoly, éliminer ny élément Satana i Abela dia manangana ray indray izy, ray ihany dia ampy azy, izy tsy mila be dia be, natsangany ray seta. Dia maka ny ray izy. Ny olona rehetrarehetra manena an'izao tontolo zao olon-dratsy daholo, fa Noa rery ihany mba nalaina, ary ny taranako Noa koa ary mbola manondrana, fa tsy mampaninina azy. Voaka indray Abrahama sy ny fianakaviany, dia ny fianakaviany mpanompo sampy, fa Abrahama rery nitsongainy ao. Mbola nisy any lota nanaraka teny fa hita fa lota tsy izy dia nihitsina ho azy moramora. Miditra amin'ny Josefa indray dia Josefa rery ny élément, fa ny ambiny rehetra samy nanondrana daholo. Dia jerenao le fandeha izy amin'izay. Isaka mandeha ny tantara dia misy toetra n'olombelona ratsy foana ao anatin'ilay tantara, fa tsy mampiova ny planin'Andriamanitra mihitsy le izy. Ohatra tsotra zao hoe nomen'Andriamanitra nofo Josefa. Dia rehefa nomen'Andriamanitra nofo Josefa dia zao iankoka eo anatrehanao ny rahalanao. Iankoka eo anatrehanao ny rahalanao. Fa inona nataon'le rahalanao amin'izay izay tokony hanampy anao hatanteraka ny soratra masina sy hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra? Nanipy an'i Josefa tany anaty-lavaka. Nitady izay hafaty an'i Josefa. Rehefa nitady izay hafaty an'i Josefa ny rahalany dia navoaka avy tao anaty-lavaka Josefa dia namidy indray ho andevo. Zany hoe ilay tontolo manodidina an'i Josefa dia tontolona olon-dratsy, tontolona olona mamoatsapona, tontolona olona tsy manaraka le vision and'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manana vision dia olona ray ihany manaraka an'le izy, dia tsy iza fa Josefa. Mandeha le tantara dia Andriamanitra manampoatra ny zavatra rehetrarehetra. Teo anivona tontolona olon-dratsy manaraka indray Josefa. Iza ny olon-dratsy manaraka? Vadin'i Potifara. Potifara mba tsaratsara ihany, mba niezaka ihany Potifara mba hitady confort, hitady mampilamina ny fiainan'i Josefa.
fa nisy élément anankiray indray tao kitikitian'ny satana indray kitikitiany tao jereo ty bogositeny bogositeny resana fa fantatry satana fa misy planin'Andriamanitra ao ambadika olona izy tsy mahalala exactement inona fa fantany hoe tiranga matahotra an'Andriamanitra ty atahorako ty fa alao ahetsika ny zavatra rehetrarehetra atonga ny lalany io voafingana dia netsehany vadin'ny Potifara dia sambotra azy dia niazona ny akanjony dia nitantara tamin'ny olona rehetra mpanompo rehetra manodidina hoe ilay andevolana ampidirin'ny tompontsika tato iny dia nisavika ary saika andry amiko izy fa nikikika dia nitsoka izy indry ity atanako ny akanjony dia lasa nigadraina indray Josefa le tontolo manodidina zany no tiako zaraina aminao anatin'ilay izy le zavatra ataon'ny devoly fa ny devoly mantsy manipule ny tontolo manodidina rehetra afahana anozongozony manomboka mandray hafatra sady ianao anatin'izany amen afahana manozongozona ny olon'Andriamanitra izay ananan'Andriamanitra planina sy drafitra dia ampiasainy ny tontolo manodidina otsika toe hatramin'ny rahalahy Josefa dia ampiasainy ny tontolo manodidina ampiasainy ny devoly tao anatin'ilay tantara lasa amin'izay le tafiditra prison mba nahita fity tamin'ny garde indray tao amin'ny prison dia nataon'ny garde ampifehy ny olona rehetra ny olona rehetra tao anatin'ny prison raha vao misy marary dia lasa Josefa mikarakara nisy anankiroa amin'izay tao lehibe ny mpitondra kapoaka sy lehibe ny mpaminao mofo na ny nofo izy roa lahy fa vita ny tantara ny nofy tsy nahatsiaro azy akory le lehibe ny mpitondra kapoaka misy asandray ao ambadik'ilay izy ny devoly zany zay foana ny système izy tsy mahalala ninina tsy mahalala ny hoavy izy fa fatany fotsiny hoe misy zavatra io dia atao zavatra rehetrarehetra anakanana an'ilay tantara tanao ohatrany tamin'ny andron'i Josefa tamin'ny andron'i Jesosy fantatra zareo fotsiny ilay faminaniana hoe isy hoavy ho teraka ny tena faminaniana natahoran'ny devoly indrindra dia ny tao amin'ny Genesis 3:3 ho ampifandrafesiko ny taranako sy ny taranany izy anoritoro lohanao ianao anoritoro ny ombela tongony dia mandrapatapitra ny tantara ny zavatra tediavin'ny devoly sy andrasan'ny fatratra sy atahorany fatratra izy alay anoritoro ny lohako dia zay rehetra taranaka ao anatin'ny tantara ao ka hitany fa mitady menase anazy dia lasa izy miataky lasa izy mitady ny fomba rehetrarehetra eo amin'ny Joseftsika mbola ho ianao eo amin'ny Joseftsika lasa amin'izay mandeha le tantara finganina aloha finganina tonga any amin'ny prison miezaka foana zany ao anatin'ilay izy Andriamanitra zany momba ny Josefa foana rehefa mamaky ianao ny Genesis dia zay soatra masinao fa Jehova nomba ny Josefa Jehova nomba ny Josefa misy fotoana Isaka raha miemitra kely ao anaty tantara ihany koa tsika misy migafy foana Isaka manototra manao lavaka fatsakany Isaka dia mahomby izy dia totofan'ny olona dia lasa izy mifindra toerana iray dia mandavaka indray dia totofan'ny olona angambe fimpolo kely misy manototra foana le lavaka fatsakany fa Jehova momba ny Isaka foana zany hoe Andriamanitra zany mipermetra ary manome an'ilay liberté ho an'ilay olon-dratsy hanao ny faharatsiany amin'ny ankapobeny azonao ve le resaka mazo manao ratsy nareo ataovy zay ratsy ataonareo fa za koa manao zay tiako atao atao ambadika azonao ve le système manao zay tiako atao atao ambadika atateraka amin'ny plaliko sy ny sitrapoko dia miasa satanany amin'ny élément zay tiany hatrany amin'ny fianakavian'i Josefa ositsika miasa izy fa tamin'ny vanim-potoana anankiray amin'izay ay ty lalana nitondran'Andriamanitra ty efa me mandroso tsy azo satana mihitsy le izy hoe izy io lalana io izy zany mieritreritra hoe any amin'le nofo ny problema zany ankohaka mety ty zany le anitsaka lohako zay zany mieritreritra aloha finganina le resaka dia ny rahalahy nampiasainy dia avy eo mitady anina indray alao aletika fanampinampiny ray alao aletika io fa mitady hivoaka prison azavela tadidiny le lehibe ny mpitondra kapoaka fa tamin'ny vanim-potoana anankiray amin'izay nanofo Farao rehefa nanofo Farao dia natsona ny mpahay sy ny mpahita rehetra tao Egipta fa tsisy nahay ny nofo ny Farao rehefa tsisy nahay ny nofo ny Farao dia nampanatsona amin'izay teo amin'izay voatsarin'olona ilay lehibe ny mpitondra kapoaka naaktiven'Andriamanitra amin'ny mémoirany tadidio fa misy olona anankiray atsy adinonao naaktiven'Andriamanitra amin'ny mémoirany misy olona ray atsy adinonao zay voatsaroko izy izy mifadisoko fa nisy fotoana zay sy ny lehibe ny mpanao mofo
nidina taony amin'ny prison dia tanin'isay Hebreo laza izay no nanambara taminay ny nofinay. Dia nampanatsoana Josefa dia tanteraka amin'izay ny planin'Andriamanitra. Rehefa niona tamin'ny rahalany Josefa tafakatra amin'ilay position ambony indrindra ary tanteraka ilay nofy. Efa fatikaky tamin'izay fotoan'izay Jakoba natahotra ny rahalany. Dia ozy izy ny rahalany Josefa namorona lainga hoe ozy izy kiaky melohan'ny hafatesany hoe aza manao ninina amin'ny rahalanao hono hoe fa tsy fanaininy izy ireo ny reny hoe fa tamin'izy mbola dala hono reny hoe ka dia mamindra fo amin'ny rahalanao nefa kiaky tsy niteny an'izany akory. Ozy izy Josefa nyresaka nahoana nareo no miteny an'izany. Nareo ozy izy mihevitra n'izany ho ratsy fa Andriamanitra nanao an'izany ho soa. Manomboka azonao ve le fako afadika ho taratasy fotsy. Misy olona miketrika ratsy fa Andriamanitra mamadika ilay zavatra ho lasa tsara. Ohatra io tantara fomba fiasan'Andriamanitra io anaty Baiboly. Jereo daholo ny tantara, tsy tantara ray zany. Miditra amin'ny tantaran'ny Mosesy tsika, inona ny zavatra nitranga, inona ny tsy nataon'ny Farao? Inona ny tsy nataon'ny Farao? Fa tena permetiavan'Andriamanitra mihitsy Farao aneo ny heriny rehetrarehetra. Anao zay tiany atao rehetrarehetra. Lasa mampahory ny vahoakan'i Israely. Nisy fotoana i Mosesy zany, le olona zany rehefa tsy matakatra dia zay moa zany sarambabe-bahoaka. Sarambabe-bahoaka tsy matakatra ny zavatra izay ao ambadika sy anna fa neny sarambabe-bahoaka inona no hoaninay androany any ny zava-dehibe aminy, inona ny sotronay, ahoana ny fitahinanay, ahoana ny volanay, ahoana zao. Tsy liana amin'izany ny sarambabe-bahoaka fa rehefa milamina tsara ny zanany mety amin'ny fiainany. Izo eto amintsika eto manina moa ty izy. Rehefa jerenao ny tontolo iainana eto Madagasikara, tsy isy vakiloza e tontolo iainana zany eto. Samy manao zay tiany atao daholo, tsy isy vakiloza e loto zany eto. Rehefa mihinan-kanina maraina atoandro hariva, misoran'Andriamanitra. Zay zava-dehibe. Fa vidiana lafo eo afaka 10 taona sy 12 taona. Resaka course d'ozone sy ny namany io, vidiana lafo eo. Dia ohatran'izay tao anatin'ilay tantara. Ny olona tsy miraharaha zavatra hafa fa Mosesy te hitarika an'zareo hivoaka satria Andriamanitra manana planina. Fa izy menakavy inona no hoaninay? Ho faty izahay, anao an'izao. Nanao ny fomba rehetra i Farao. Nanao ny fomba rehetra. Tsy nanaikatra amin'ny farany. Nampahory, nanao zay tiany atao rehetra. Fa ny planin'Andriamanitra niakatra ambony foana ary nampiasa an'ilay faratsiany Farao. Avero, nampiasa an'ilay faratsiany Farao. Lay faratsiana tao ampony. Tsy hoe Andriamanitra akory manome sain-dratsy azy, fa Andriamanitra mamela mihitsy alay sain-dratsy ho tanteraka, ahafahany matanteraka koa ny planiny. Ambadika an'izay. Amen. Tena nanao zay tiany mihitsy ny Farao. Fa ny farany dia fantatritsika. Ao am-bokin'ny Exodosy eo izy manambara zao zavatra zao hoe nisy fotoana izy niresaka kely tamin'ny Farao mihitsy hoe mandeha ianao Mosesy makany amin'ny Farao, tsy hanao problemtsika aloha zao fa resao amin'ny fotsiny ity zavatra ity. Hatrizay elizay izy raha nikasika anao dia fa lana ripaka ianao sy ny vahoakanao. Fa zao ny amelako an'izao zavatra zao mba ho tantaraina manerana eny tontolo eny ny lazako. Dia efa fantatritsika ny tantara noho ny amin'ny lazan'ny Farao sy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Farao, noho ny amin'ny ratsy rehetrarehetra izay nataony. Dia nalaza zany Andriamanitra manampy ny Israely zany. Ary ny lalana rehetra nandehanan'ny Israely tao aloha dia lamindamina avokoa. Tsy sany lavaniny zany, tsy sany ady akoatran'izy tamin'ny Amalekita. Fa le ady tamin'ny Amalekita ihany koa mbola vonaika nampitrotraka ny lazan'i Jehovah. Ary nampitrotraka ny fanampiana ny Israely. Zany Jeriko zany inge tanàna matanjaka, tanàna mimande, zay ny filaza azy, mimanda. Zany hoe tena misy protection enjana be fa noho ny tonga ny jiosy ny Israely izay tsy manana fedinana ny ray ary. Fa tonga dia lockdown, zay filaza azy, ny dina tanteraka mihitsy ny tanàna io, tsy misy mahazo miditra, tsy misy mahazo mivoaka, miaramila fotsiny mijery, eritreretra miaramila. Fa eto tokotany olona tanam-polo miaraka amin'ny angady sy ny antsim-bilona sy ny tsy fantatro, zay fedina izy menakavy. Fa le miaramila matahotra mijery etsy ambony etsy. Minao sady matahotra ihany izy mietrehitra hoe sao dia mba diso ary le information fa reto ve dia nandresy amin'ny Farao.
sao dia manisy diso ary le information za zao mba nieritreritra manana fitaovana tsara mbola hitatra zay nisy zao tontolo zao le olona nafika atsika fa teo antsimbilina sy angady aby nentin'izy menakavy fa Andriamanitra momba azy ary namadika ny tantara. Zay rehetra hitanao tao dia tantarana olon-dratsy manana fisainana ratsy fa navadika Andriamanitra ho planina tsara daholo. Tantarany Saul sy David. Saul engeny tady hamono an'i David fa navadika Andriamanitra ny tantara dia lasa Davida ny mpanjaka. Inona no ambara aminao anatin'izany? Andriamanitra dia Andriamanitra mamela ny zavatra rehetrarehetra hitranga fa manana planina ho ambadika io zavatra mitranga io. Amen. Amin'izay ary tsika maki sotra masina. Jaona 4:10. Jaona 4:10. Dia bakitsika ny 9:3. Jaona 4:10 sy 4. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin' Jesosy anao hoe tompoko, indro marary ilay tianao. Ary vareny Jesosy izany dia hoy izy, tsy fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Korinthiana 2:7. Korinthiana 2:7. Andiny fa andrasoloha mba ho azonao tsara le resaka. Andiny fa 5 no vakitsika aloha ka hatramin'ny 10 dia amin'izay azonao tsara. Korinthiana 2:7 andiny fa 5 ka hatramin'ny 10. Fa na dia efa tonga tany Makedonia azy izahay dia tsy nisy iaina ny nofinay fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra. Teo ivelany nisy ady, tao anatiny nisy tahotra. Fa Andriamanitra izay mampionona ny mpandefitra nefa nampionona anay tamin'ny nahatongavany Titosy. Ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampiononanareo azy koa. Raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomaninareo sy ny zotonareo hanakà ka dia mankafaly aho. Fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza dia tsy manenina intsony. Na dia efa nanenina ihany azaho teo fa fantatro fa nampalahelo anareo zany epistily zany. Kanefa vetivety ihany. Ary mifaly kosa ankehitriny nefa tsy noho ny nampalahilovana anareo fa noho ny nampalahilovana anareo mba hibebaka. Fa nampalahilovana araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy ataonay maty antoka na amin'inona na amin'inona. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa ho fibebahana ho famonjena tsy hanenenina fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo nisao tontolo sao. Mino fa tsy azonao zany. Fa azavaitsika izy avy. Ozy ateo zany tamin'ny tapany voalohany tsika zany resaka le hoe Andriamanitra mamela zavatra-dratsy rehetrarehetra. Mamela izy. Afelan'Andriamanitra hitranga zany. Ozy izy mbanao salama hoe fa maninona ny ratsy fanahy, ny makatsy makaroa dia valiko izy andreo ny avelan'izany. Maninona izy tao tsy mangery firy amin'ny fahoriany, izay mihitsy sitrapony. Avelany tsara mihitsy. Maninona misy azao, maninona misy azao. Misy sasa miteny hoe Andriamanitra tsy marina sy sisy izay fiteninao fa avelany zany. Permetiavany daholo zavatra rehetrarehetra, permetiavany gafigafy rehetra, permetiavany faratsiana rehetra, permetiavany hatramin'ny famonoan'olona ary. Misaotra masinao misy milaza an'izany Jaona 4:7-10. Mangalatra tsy avy raha tsy angalatra mono ary andringana zaho avy hananany fiainana sady fiainana be dia be tika zay. Permetiavan'Andriamanitra mpangalatra angalatra mono andringana. Fa Andriamanitra ambadiky ny ambadiky mpangalatra mpamono ary mpandringana dia mitondra fiainana be dia be izy. Amen. Dia izay ny zavatra nitranga tao amin'ny tantara. Ny olona miketrika famonoana ho an'i Josefa, ny olona miketrika fampitehana ho an'i Isaka, ny olona miketrika an'izay tia niketrehana rehetra ho an'ny zanak'Israely.
raha mijerytsika ny tantarany Daniela nisy niketrika mihitsiny tao anatin'izany i Daniela dia fantatra zareo mivavaka ary rehefa vavaka Daniela dia mitodika any antsinanana satria antsinanana ato Jerosalema mety zay nga manangalan'ny silamo an'ilay vavaka any amin'ny any antsinanana akory zareo manatrika ny Lameka satria Daniela mpanao an'izay dia sokafa mivaravarakely antsinanana dia izy mivavaka dia hitan'ny fahavaliny hoe zao ny fanaon'ny Daniela isan'andro fa isaky ny ariva izy mivavaka mitodika any antsinanana dia sokafa mivaravarakely ka ndao tsika amoka didy fa zay rehetra olona mivavaka amin'Andriamanitra koatra mpanjaka mandritry ny ray volana dia ho atsipy any andavaka lioana tsy fantatry ny mpanjaka hoe miketrika ny Daniela ry zareo je vise dia navelany ny signeny le décret eo amin'izay vao hita mpanjaka hoe kay le namako niketrehany zalahy fa zavatra efa signeny décret tsisy ninina azo atao dia zay renao le fisainan'Andriamanitra Andriamanitra tsy manakana andry zareo mihitsy izy zany tsy mandefa anjely hoe ory anjely misy miketrika andray atsy rovito le taratasy angena tsy manao an'izany izy fa atao zay tianareo atao soniny ilainareo sony avy avoay ny décret avoay daholo zay tianareo atao rehetrarehetra fa za koa miasa atao ambadika amen dia eto amin'izay ary le tantara Jaona 1:10 dia jereo tsara ny zavatra rehetra zay mitranga ao anatin'ilay izy tsika mantsy raha lasena bavy iny ambony afahantsika amin'izaranyzao tsika mantsy raha lasena bavy miaraka amin'Andriamanitra dia zavatra iritsika sy ny tediavintsika dia fiainana milamina be mihitsiny fiainana misosa tsara misosa tsisy ninona tsy ohatrany hoe te hijoro vavolombelona izy zany fiarana amin'i Jesosy zany ry afaka tsy orin-javatsoa mihitsy ho azany zany fiarana amin'i Jesosy zany ry afaka tsisy mararina mihitsy zany zany fiarana amin'i Jesosy zany tena milamina be mihitsy ny fiainana miakatra amin'ny atanatohatra rehetra zany voninahitr'Andriamanitra fa jerenao hoe tsara lay atao hoe voninahitr'Andriamanitra izay ambarany Jaona 1:10 fa ny anatin'ilay fahafatesany mbola tsy maty Lazarosy fa mbola hoe marary fotsiny Lazarosy marary lay sakaizanao marary lay tianao Marta sy Maria mba nietrehitra hoe rehefa mba asiana tsindrom-peo sy zavatra manokana ohatran'izay hiazakazaka Jesosy tonga dia hoe manina marary tonga dia mikoropaka be angala taxi prosy engany ndao ndeha ho antsika na manao réservation andaotsika ho any amin'ny Lazarosy fa maninona izy fa tsy izay nataon'i Jesosy fa ho tonga tany amin'ny afatra marary lay tianao dia izay ny zavatra namparany tsy ho fahafatesana ny ataon'izany fa ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba ankalazana ny zanak'Andriamanitra dia nitoy izy tamin'ny asany aman-draharaany ao tsika toriteny ho ary mpianatra gagabe fa nga tsy ho any an'i Lazarosy avy alao Lazarosy ho any aloha fa nga zany le atao hoe fitiavany zany fitiavana zany zao fahazoko an'izany tonga dia mikoropaka eo ny eo mandeha mitrosa rehefa tsy manam-bola atao daholo ny foronina daholo ny opportunité rehetra ahafahana miazakazaka mandeha mamangy an'i Lazarosy zany mihino fa efa lotika mihitsy ny fony Marta sy Maria dia tsy hita moa fa maty le olona fa mety nahita azy hoe tena ndry laty ianao zay ianao voatonga efa maty izy efa maty fa tena Jesosy mahafantatra n'ilay zavatra izay hitranga mihitsy hoe misy zavatra ratsy hitranga fa amin'ny alalan'ilay zavatra ratsy hitranga misy planina koa zay zany afatra amin'ny alalan'ilay zavatra ratsy mitranga misy planina koa izay anehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary afara mifankalazana ny zanak'Andriamanitra andro efatrandro izy vao niainga lolona marary izy miandro efatrandro dia mandeha ihany koa izy azo antoka fa tsy taitra mihitsy izy mandeha dia lalana mbola ela be izy tsy taitra mihitsy mety mbola vidy voandalana eny andalana izy mbola miresadresaka eny mpianatra tsy mahazo mihitsy hoe fa maninona ary zany zavatra zany fa ahoana ary fandeha zany zavatra zany efa hoe marary le olona ianao tsy taitra rehefa olo-kafa marary lasa ianao miazakazaka midodododo tonga va ny Jairo marary ny zanako vavy sao dia zao tonga avy ary anasitrana azy ho avy tonga dia eo marary mpanompo le kapiteny ho avy anasitrana azy tonga dia eo fa rehefa rahalanao rehefa namanao marary tsy taitra mihitsy ianao fa niandro efatrandro tsy mba hoe 4 minitra dia lasa izy nanatona jerenao le fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy zany ampatonga antsika kalma tsara miaraka amin'ny tompo amen
fa raha vao tsy azonao zany zavatra zany dia isaky misy zavatra mitranga dia nikoropaka ianao Jesosy a. Le anina ho ahy, le ohatr'izao ahy, le ohatran'izao nge tompo, le hito nge efa manao an'izao, le zao efa ohatran'izao. Fa zay mihitsy ny fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra ao anatin'ny korotana be, zay le resantsika teo ao anatin'ilay fako misavovona. Ianao nitaraina be le fako angeme misavovona andro manaly, le tsy maninona zany. Voakatsika foana ny taratasy na dia misavovona ara le fako. Mbola nisy nanampy ny ray ange, alao izy anampy e. Atsoa izy dia avelao izy anampy. Tsy zay ve zavatra nitranga tamin'i Josefa teo? Efa sarotra be le nisy nivarotra ao andevo. Mbola nisy nanampitrotraka ny ray nitoroka. Efa sarotra be le lasa ry amin'ny prison. Mbola dimy olona ndray ny asa soa rehefa aveo. Fa ao anatin'izay Andriamanitra mamoaka ilay fiainana amin'izay. Ary mamoaka ilay zavatra tsara amin'izay ao anatin'ilay izy. Teo izy misaotra masina nilaza hoe rehefa tonga amin'izay vanim-potoana ny Jesosy. Navelany ho faty tsara mihitsy Lazarosy. Mihina mihitsy afa misy fifampiresana ny an-danitra any atao amin'ny tontolo fanao hoe raha eo ahoana izy eo. Efa miala ina, efa miala ina. Maty sambola, maty amin'izay. Iainga amin'izay zany izay. Dia lasa izy niainga amin'izay. Tomany amin'izay. Maria sy Marta, Tompo, raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Jesosy eo, raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Ozy Jesosy nilaza. Kanefa zao izy fantatro fa ninina angatahanao amin'ny ray izao ankehitriny izao dia tanteraka. Dia ozy izy Jesosy nilaza hitsangana ny anadahanao. Vao eo izy miteny hoe tanteraka, dia ozy izy indray hoe ie fantatro fitsangana izy any parany. Zany eo zany ianao mino ihany hoe raha angatahanao amin'ny ray ny fahavelomany dia velona izy, kanefa ohatra misalasala ihany aho hoe ho tanteraka tokoa ve ilay izy, fa alao ataontsika hoe hitsangana izy any parany angamba ny azo antoka zato isan-jato. Dia ozy izy Jesosy nilaza zany fananganana amin'ny maty. Zany fananganana amin'ny maty sy fiainana. Nizaniza maheno ny feoko dia ho velona indray izy. Andriamanitra manana planiny ao anatin'ilay toe-javatra. Andriamanitra tsy miasa ao anatin'ny zavatra milamina be. Andriamanitra mamela ny fiainantsika isy korontana. Maninona tsara hoe dika zay avelan'Andriamanitra le izy. Tsy miteny hoe izy manakorotana ny fiainanao. Alao zava aloha ny resaka. Anao zao tontolo zao manakorotana ny fiainanao. So dia fandiso indray le resaka dia hivavaka ianao hoe Jesosy ianao zany manakorotana ny fiainana. Aza tao an'izany. Tsy izy manakorotana fa velan'ny olona anakorotana. Ny devoly dia tezitra ny eto amin'ity zao tontolo zao ity mirehitra amin'ny fahatezerana ozy izy satria fatany fefakaiky ny androny. Dia avelany manao zavatra rehetrarehetra mihitsy izy atateraka amin'ny planiny. Dia ny planiny tsisy afatsiny hoe angalatra mono ary andringana dia rehefa tsy azony ataony manakana anao tsy ho any an-danitra dia manakorotana fiainanao ny ataony. Ary ahoana ny fomba anakorotana ny fiainanao? Mandefa élément be da be izy, mampiasa olona be da be izy, mampiasa ny tontolo manodidina izy, mampiasa ny ankohonanao izy, mampiasa ny tontolo miaraka aminao izy. Dia zay amin'izay le ambaran'i Paoly atao amin'ny Korintiana 2:7 sa 5 le vakitsika teo. 7. Fa na dia efa tonga tamin'ny Makedonia azy izahay dia tsy misy mihitsy iaina ny nofinay fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra izahay. Ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasenabavy tsy lalana misosa be tsisy an'izany ao amin'ny Baiboly. Matoy ny olona mitantaranao an'izany dia olona misinga verset fotsiny ihany. Fa ny tantara rehetra ao amin'ny Baiboly dia ahitanao fa zavatra niainga tamin'ny sarotra daholo ny aina ny mpanompon'Andriamanitra. Raha niresaka ny Davidy sika tsy moramora ny aina ny mpanompon'Andriamanitra. Raha niresaka ny Mosesy sika tsy moramora ny aina n'izany Mosesy zany. Hoe ianao avy any amin'ny toerana prince, lasa mpiandrondry ianao rehefa aveo, nefa prince d'Egypte ny ainanao. Zavatra olona nomanina ho amin'ny fitantanana, nomanina ho amin'ny fanjakana, fa noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy noho ny amin'ny planin'Andriamanitra ary noho ny amin'ny fihevitr'Andriamanitra. Dia manaky etry, dia lasa niandrondry. Ale fiandrasan'ondry tsy 7 andro fa 7 taona miandrondry foana. Tena ny forgen'Andriamanitra mihitsy, tena ny tezain'Andriamanitra mihitsy, ary zany ihany koa isika.
zanak'Andriamanitra isika, tezain'Andriamanitra isika, ampietren'Andriamanitra isika, tezay tenena sotra masina hoe manetreteny eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Nandikan'izany manetreteny zany, manekeny fitondran'Andriamanitra, manekeny fiainana iainanao ankehitriny, manekeny tsindry izay mitranga aminao. Osy Paoly, tsy misy tany iaina nofinay. Efisiany manambara, za dia olona afaka amin'ny olona rehetrarehetra, olona afaka ozy izy amin'ny olona rehetra. Korinthiana 1:7 misy an'izany zavatra zany. Fa na dia afaka ary amin'ny olona rehetra dia mbola natolotro mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako. Zany hoe ity zanak'Andriamanitra atao hoe Paoly ity, afaka tsy niaina n'ireo zavatra izay lazainareo izy, tsisy tany izay iaina ny nofinay. Rehefa ny olona ny te havokatra dia tsy maintsy io ny zavatra iainany. Rehefa ny olona ny lamima fotsiny hoe mandray fitahiana avy amin'ny tompo e, mandray fahasoavana, mandray an'izao, rehefa te hiaina milamindamina fotsiny dia tsy miasa, tsy manao ninina, dia velombelo koa azy tahaka azy zao tontolo zao fotsiny. Fa tsy mba zay tsika. Fa ny olona rehetra izay natsony dia natsony havokatra. Satria zao ny fanambarana Korinthiana 4:5, ary maty ho an'ny olona rehetra izy. Mba tsy haninona? Mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay rehetra velona, fa ho velona ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty mamonjy azy. Rehefa voarainao ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy, rehefa voarainao ny asan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ny zavatra takiny aminao sy ny zavatra tokony iainantsika, dia ho velona ho amin'ny filazantsara. Amen. Zany zavatra ifampiresahany eto, raha tsy tianao zany tsofoko rano ianao. Fa madilo sofinao mandra-patapitra ho fotoana. Za foana ny ano resako eto, mba ho velona ho an'ny Kristy ianao, mba havokatra ianao, mba ho vavolombelo fitsanganany ianao, mba hisy olona hery noho ny amin'ny fisianao, mba hisy olona tanjaka noho ny amin'ny fisianao, mba hisy olona voavonjo noho ny amin'ny fisianao. Fa tsy olona miandry indray, aiza indray ny anjara fitahiako latsinainy, dia aiza ny tso-dranoko talata, ho avy indray mantsy zao ny saison ana tso-drano, amin'ny volana janoary, hisy filaharana maro be indray iraka eo fiangonana. Azadino ny valopy, fa iny ny antoka tanteraka an'lizy, tsy misokatra varavaranlanitra trano fitehiriza-tsora vao tsisy valopy manokatra azy. Zavatra masina be iny. Tsisy an'izany atao amin'ity toerana ity. Fa rehefa miresaka itsika, rehefa miaraka amiko ianao, dia homanina ianao olona mahavokatra ho an'Andriamanitra. Ary ny olona mahavokatra ho an'Andriamanitra dia mahafantatra ary miara-miaina izay nampiain'Andriamanitra amin'ny mpanompony rehetra. Izany tantara mpanompon'Andriamanitra rehetra. Iaran'ny problema, iaran'ny faratsy ny tontolo manodidina azy. Zany daholo. Olon-dratsy daholo ny manodidina azy. Indro mametraka anareo tahaka ny zanak'ondry ampovoan'ny ambody, tsy esoroko ao ianareo, satria ao ianareo ny tokony havokatra. Ny zanak'Andriamanitra tsy olona tokony hatahotra problema. Amen. Tsy olona tokony hatahotra an'izay ataka rehetrarehetra. Lalandiso ny lalana misy anao. Raha matahotra an'ireo ianao, raha matahotra hitaloza ianao, raha matahotra an'izay ataon'ny fiarahamonina ianao, raha matahotra vava amin'ny fiarahamonina ianao, lalandiso ny lalana izay alehanao. Fa ny lalana fiarahana amin'i Jesosy tena zay mihitsy. Nengarainy zany any amin'ilay maivavy reny, any mihitsy izy mandeha Jesosy amin'ny maivava ny olo io, fantatro zany fa andeha ho antsika ho. Tsy aloha mba tsy amin'ilay kalikala matsy. Tamin'izany mpianatra ny première année dia kasika fitoriana filazantsara dia tsika olombelona manana izay tendance zay. Rehefa hitory filazantsara, tsisy samy tory an'ilay matsiko volomaso be ireny. Raha manaotro zao ny paoziny tonga, ahoana? Tsisy samy mihitsy. Fa ny amin'ilay olona le ahoana zoka ahoana, tonga dia misokatra be lalaty zany, fa misy zavatra tiako vovao mafaly ambarako aminao zany. Fa ny Jesosy tsy zany mihitsy. Izy tsy mitsokady zany, tsy mitsoka problema. Fa ny amin'izay nakorotana tahaka ny ahoana ary io, any amin-drazokony be any izy mandeha, any ilay mpivarotena any izy mandeha. Tsy haiko nareo rehefa resaka tamin'izany mbola tsy niresaka aloha, fa lohazava ny resaka. Fa ho an'ilay olona efa nirahana nakany dia izy ny tantara tamiko. Hoe mpivarotena rehefa miresaka tonga dia hafa mihitsy ny monde iainan'zareo. Ohatran'izao fa
tsika zany manana zay tendance hoe fiarahana amin'Andriamanitra amin'ilay milamindamina, amin'ilay tsotsotra. Fa fiarahana amin'Andriamanitra misy vokatra dia tsy fahatahorana ny tontolo manodidina, tsy fahatahorana fa fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana. Sasenao rehefa fantatritsika izay principen'Andriamanitra sy izay système zay, Andriamanitra tsy manova an'io zany, avelany io hitranga. Mikorotana ny tontolo manodidina, avelany io hitranga. Misy an'izao, misy fanenjehana, fa avelan'Andriamanitra hitranga ny fanenjehana. Osika tena mamaky le Korintiana 2:7 hoe ao anaty eo tsisy iaina ny nofinay, nampahoriana amin'ny zavatra rehetra zay, eo ivelany misy ady, any anaty misy tahotra, ary ao anatin'ny fiangonana mbola misy problema ihany koa. Fa Andriamanitra tsy mandamina. Raha nytiantsika dia alamin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, raha nytiantsika dia hijoro vavolombelona hoe fiarahana amin'ny Jesosy. Dia rano mikoriana, mafinaritra. Raha nytiantsika dia ny fijorona vavolombelona hoe ny eo tsy lany, ny eo tonga. Izay rehetra nangatahanay, tanteraka daholy. Ary rehefa mijoro vavolombelona ny olona dia izay ny zavatra tantaraina. Fa tsy izay fiarahana amin'Andriamanitra. Fiarahana amin'Andriamanitra ao anatin'ny korotana no sehoany ny voninahitra. Ao anatin'ny fahafatesana. Jereo tsara, ao anatin'ny fahafatesana. Zany hoe tsy important tsara aminy le marary. Ka efa marary ange izy, tsy mety ve zany raha ao anatin'le aretina mba nehoana ny voninahitra ao. Alao ilentika kokoa le rara. Alao ilentika tokoa le tantara. Dia amin'izay miakatra le izy ao anatin'ilay tontolo izay misy fampahoriana. Dia hoy izy Paoly, tsisy tany iaina ny nofinay. Dia lasa nampalahelo anareo izahay satria misy problema be dia be mihitsy mitranga. Dia vao maika ihany koa, mbola nisy fahadisompana tena ihany koa tamin'ny fiangonana. Dia hoy Paoly rehefa nampalahelo anareo izahay noho ny amin'ny tantara izay nitantarainay izay le fampalahelovana be dia be vakintsika teo ina daholo aty mampalahelo impoly ty. Fa tsy mety ve raha lazainy indray mandeha fotsiny hoe mampalahelo Paoly dia vita. Fa verina foana le izy le fampalahelovana izay nampalahelovana anay nampatonga anareo nampalahelo tamin'ilay alahelonareo sy le mampalahelo atsika. Ale izy tena nasiana tsindrom-peo mihitsy. Ilazana ny zavatra izay mitranga. Fa ao anatin'ny tontolo izay mampalahelo atsika. Ao anatin'ny tontolo izay mampatonga atsika miady. Ao anatin'ny tontolo izay mahatonga atsika mametraka fanontaniana fa Andriamanitra ary aiza. Manina ary Andriamanitra tsy mamerariny ahy. Misy foana ve aloha Andriamanitra tsy mamerariny anao? Misy ka. Izany no miteny Andriamanitra fa tsy hamerariny olom-boafitsy izay mitaraina amin'ny andro manala, fa misy fotoana Andriamanitra tsy mamerariny koetina izy tsy namerariny amin'ny Paoly. Namerariny izy. Randrariny tokony izy nge tokony mba le nanao le sambo le milamina tsara reny nandehanana. Zany nge ny rariny, za ve manompo an'Andriamanitra. Tokony mba le sambo croisière misy piscine reny nandehanana. Le misy manatitra petit déjeuner, déjeuner, misy cocktail, misy champagne, zany ny tokony hoany. Fa za manompo an'Andriamanitra, sambo vaky ny telo. Zay ny zavatra mba miendrika ao. Raha tsika ny teo amin'ny toerana io dia izay mihitsy mivavaka nataontsika Jesosy zany miendrika ao. Tena hoe sao zany, eny ekeko zany, ekeko raha zao ny hitanao fa miendrika ao ahako zany. Tsy haiko hoe fahotako avay izy. Zay mantsy ny fomba fijerintsika hoe mataontsika misy mitranga dia fahotantsika zay. Fa jereo tsara le fandeha le tantara afaka fa tsisy hidira fahotanao le izy. Fa tsy nanota ange Paoly. Fa nga nanota Lazarosy. Lazarosy moa izy teo. Ka hoe alao ararirary tsara mihitsy aloha. Alao hita tsara mihitsy aloha. Efa marary be avy alao ampina ihany aloha fa nanota izy. Nanota izy. Zay sasa ho azy. Ampy 3 andro sisa laza. Zay. Dia zay izy vao tonga namonjy azy. Tsy zany le izy. Fa jereo tsara le principen'Andriamanitra, avelan'Andriamanitra hitranga ny zavatra rehetra. Mba hisehoany ny voninahitr'Andriamanitra ary ankalazana ny zanak'Andriamanitra. Izay zavatra rehetra iainantsika androany ary mino fa misy zavatra iainantsika. Misy valim-bavaka tsy mety tanteraka angatahanao.
tena hitanao hoe raha fomba fijeriko mahitsy fotsiny amin'izao inona moa zany tsy tokony mba nomezana zany asa izany. Afaka mitondra mihitsika dia miresaka mihitsy ny Andriamanitra dia sitraponao zany tsy hinananay hanina. Zay mihitsy hoe zany le mety aminareo ao an-danitra ao hoe alors zareo mba tsy hinan-kanina nefa zay mba hoe zanak'Andriamanitra. Zay mihitsy ve zany ny hitanareo mety amin'izao vavantsika tsy miteny afa zany mihitsy ny any-tsainy amintsika amin'ireo. Le vava aloha tsy sahy teny an'izany mihitsy hoe aiza koa ny anaovana maivava ohatr'izany Andriamanitra fa bon izay zany aloha dia tanteraka ny sitraponao. Zao moa zany ny sitraponao. Fa Andriamanitra mamela. Andriamanitra mamela. Andriamanitra mamela olona hanaraby anao. Zahay pastera anisan'ny olona tsy mataty an'izany zavatra zany. Fa ny pastera vao misy manaraby zany, tonga dia mandray ny tantaran'ny Elisa. Aoka isy afo ilatsaka avy any an-danitra ka nevona ny reto. Miandriandry amin'izay ry zalahy rehefa avy eo. Fa ataovy misy manjoa an'iny avy eo. Tonga dia voaka verset efa hoe aza mikasika izay voaosotro Jehovah, aza manendry izay voaosotro Andriamanitra zao ny nanjoa. Fa Andriamanitra tsy mamerary ny olom-bofitiny amin'izany lalana. Fa Andriamanitra mipermettre mamela ny zavatra rehetra, tsy miteny mihitsy izy avelao. Tantaran'io Israely io tena lazaiko anao fanataon'ny Alemana hitafaisana mihitsy io tamin'ny andron'ny Hitler. Tena nanao recherche mihitsy hoe firy ny jiosy maty tamin'ny andron'ny Hitler 6 millions fa tsy mihetsika Andriamanitra. 6 millions enina tapitrisa. Tsy mbola nisy fahafatesana ohatran'izany amina firenena anankiray tao anatin'ny tantara rehetra n'izao tontolo zao, enina tamin'ny andron'ny peste noire sy ny sisa rehetrarehetra ary ny total maty eran'izao tontolo zao 5 millions. Nandritra ny ady lehibe voalohany tsisy an'izany hoe firenena ray dia nahazo perte be ohatran'izany. Fa Israely tonga dia vonoina tsotro zao. Hoentina any amin'ny camp de concentration dia tifirina. Asiana ina moa izy ity? Seporina amina gaz mafaty zany nanjo. Fa Andriamanitra tsy mihetsika. Avelany eo fotsiny. Avelany eo fotsiny. Fa ao ambadika le izy tsy mihetsika iny. Misy zavatra ataony amin'izay. Le Israely miparitaka nandritra ny 700 taona. Tsisy tantara ohatr'izany teto amin'izao tontolo zao. Hoe foko firenena anankiray efa tsy hitantsony. Dia mipotra tampoka dia nahazo tany dia tafaveriny eo amin'ny tany indray. Tsisy an'izany tantara zany. Fa voaka avy ny ONU dia nanapa-kevitra amin'izay manomboka izao dia averina amin'ny tany ny jiosy dia eto ny tanin'izy ireo satria teo nisy an'izy ireo fa zao miditra anareo dia izay ataonareo sy hifanarahanareo. Lasa amin'izay ny Israely niditra tao amin'ny tany io 1948 sadidiko mois de septembre angamba. Dia miady amin'izay zareo amin'ireo silamo ireo. Tsy nanaiky an'izany ny arabo fa hoana no ampidipidirina fotsiny izay fa nanangana moské eto efa tanànanay ty Palestine ty edivanay izay tonga eto. 40 millions d'Arabes miaramila, 40 millions miady amin'ny jiosy sadidiko tsony nisan'izy ireo na 5 millions ny ambiny na firy tsy mana fitaovam-piadiana fa 6 jours, guerre de 6 jours. Jerenao Ukraine contre Russie heritaona mbola miozongozona tsy azo atao ninninina. Fa ny jiosy enin'andro na resy 40 millions d'Arabes. Isehony ny voninatr'Andriamanitra dia ankalazana zanak'Andriamanitra. Sasenao fitaovany ampelantanan'Andriamanitra. Sasenao zanak'Andriamanitra. Normal izay mitranga fiainantsika. Misy fotoana ianao tsy hainon'Andriamanitra vavaka, normal zany. Satria izy manana planina mihoatra lavitra noho ny valim-bavaka ao. Mihoatra lavitra noho ny valim-bavaka izay takitsika. Tsika mantsin'izay manjoantsika eo no mataitra antsika indrindra. Hozy izy Paul miresaka ato amin'ity Korinthiana faharotoko fa fito ity dia amarantsika ny fahorianay rehetrarehetra. Tena palahelo anay izy dia nitantarainay aminareo ny alahelonay sy ny zavatra nanjoanay. Tena alahelonareo rehefa avy eo. Dia avy eo saika aneniny izay hoe tena takizay tsy nitantaraina anareo fa atao mitondra problema ho anareo le izy. Fa avy eo zay tsy nanenina indray. Satria ilay alahelo any anatinareo. Dia amin'ny andeny faraka ambin'ny folo mitondra inona? Fa indro izany. Korinthiana faharotoko fa fito andininy faraka ambin'ny folo. Fa indro izany nampalahelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana atao aminareo.
eny fialantsiny manao ahoana, fatezerana manao ahoana, fatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotom-po manao ahoana, famalina ny ratsy natao manao ahoana. Tamin'izany rehetra zany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha zany ianareo. Ka na dia nanoratra taminareo aza dia tsy noho ny nanao izay tsy marina, na noho ny aritra izay tsy marina, fa mba hiseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahasotonareo anaiky anay. Le problema rehetra nanangana an'ireto olona ireto daholo. Hozy izy sotra masina milaza ny fahafatesana miasa aminay, ny fahavelomana miasa aminareo. Andriamanitra mamela ny zavatra rehetra izy, Andriamanitra mamela anao tsy handray valim-bavaka ndraindray. Satria izy manana planina lehibe kokoa noho isika sy ny ego atsika, noho isika sy ny haniko hoantsika, noho isika sy ny fahavelomantsika, noho isika sy ny fahasalamatsika. Amintsika olombelona zany zava-dehibe indrindra. Ary ny lanitra sy ny tontolo manodidina ara-panahy rehetra tokony samy miketrika daholo ikarakara izay asoa ny zanak'Andriamanitra, fa misy mihoatra lavitra noho izay asoa atsika tsirairay avy. Dia tsy nafa fievitr'Andriamanitra ny amin'ny fiangonany. Ka tsy fantatro ianao raha hiaraka amin'i Jesosy par rapport amin'izany zavatra zany, satria ny olana mantsy ny publicité izay henontsika sy ny akamaroantsika tao anatin'ny tontolo fanompoana dia zay makanesa ty amin'i Jesosy. Fa raha makaty ianao dia mahazo an'izao sy mahazo an'izao, tsy manambady ianao amin'i Jesosy misy vady, tsy mananjanaka ianao kibo momba zany, ainy tsara miaktive azy. Sady ohatrany mihitsy fiteniny azy, mahay tsara mihitsy izy, mandresy lahatra ny fihetsika masoa, resy lahatra mihitsy le anabavy hoe tena raha zao fandehany, to dia hiaraka izay vady raha riva, terariva, fa hiteraka afa-keritaona. Tsy manana asa ianao, na mety miasa ianao fa tsy mifanaraka amin'ny diplomanao. Andriamanitra afaka manome mihoatra. Ka Davida nanana diplôma nefa lasa ina moa izy? Lasa mpanjaka. Dika zany ianao nge mihoatra noho Davida, mana CP ianao fa mihoatra noho Davida ianao. Mana BPC, why tonga lavitra zany, lasa milliardaire zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Any publicité iain'ny sofintsika. Zany no te hilaza aminao fa Andriamanitra mamela ny zavatra-dratsy rehetra hitranga. Zay ny biblika, baiboly ray manontolo 1200 page zany tantaraiko aminao zany ao anatin'ny toriteny ray. 1200 page, jereo zay mitranga rehetra ao, fa ao ambadika ny fahombiazana rehetra nisy fahoriana daholo izay navelan'Andriamanitra hitranga. Zay hitanao rehetra tao. Zay hitanao n'importe quelle histoire navelan'Andriamanitra. Navelan'Andriamanitra izy Goliata, zay niantsy adiny Israely, satria tsy tafakatra mpanjaka Davida raha tsy nisy Goliata. Tamin'ny alalan'ny Goliata iny nisy hoe Davida, Isaoly nandresy arivo fa Davida nandresy alinaline. Ary tamin'ny alalan'izay opportunité zay faharatsiany Goliata izay faharatsiana navelan'Andriamanitra hitranga zay. Tamin'ny alalan'izay no lasa mpanjaka Davida. Tamin'ny alalan'ny fahoriana, tamin'ny alalan'ny déportation, ny ainga avao amin'ny Israely, ny dorana mihitsy ny tanànan'i Israely, no baboana fananana rehetrarehetra tao Jerusalema, ratsy be zany ary sacrilège zany, fa nitsakitsahana zava-masina zany. Ho an'ny olona fa Andriamanitra manoma famonjena any amin'ny toerana tsisy malalana, any Asiria izy manome faminaniana ny amin'ny fiavian'ny Mesia. Fa raha tao Israel tsisy faminaniana mikasika fiavian'ny Mesia. Jerenao le fomba fiasan'Andriamanitra. Niavatra amintsika amin'ity andro androany ity aza matahotra ny fiarahana aminy. Fa manolora ny tenanao mpanompon'Andriamanitra vao za toetra. Dia manekeny fomba fitondrany anao. Rehefa niaraka tamin'Andriamanitra Jaona mpanao batisa. Ozy Andriamanitra ny resaka indro maneraka ny hirako eo anoloanao. Izy andravina mikototona norotory ny hidivy, napatapaka varavavarany eo anoloanao. Fa nefarany Jaona mpanao batisa tonga amin'ilay fomba fiteny ohatr'izay. Amintsika ilay ohatr'izay mantsy hoe tena nahita faisana, fa ny azy tena niala. Ary nanontany mihitsy izy hoe Jesosy andana manontany aloha hoe tena ianao ve le tena izy sa hafa ny mbola andrasantsika? Ozy Jesosy nilaza hoe andana verina any amin'ny Jaona dia izao lazaina aminy. Fa vitsy izay filazan'izay nitapahana ny lohan'i Jaona. Atateraka amin'ny planin'Andriamanitra, tsy fampitahorana anao zany. Raha mitady atahotra ianao mantsy.
tsy fampitahorana zany fa fampaherezana anao fa io ady zay mitrango amin'ny fiainantsika io tsisy atahorana zany. Fa jereo zavatra zay nataon'Andriamanitra fa misy planiny foana tanteraka, tsy planinao a. Ny zava-dehibe tsy Josefa lasa prime ministre, amenna. Zava-dehibe tsy Davida lasa mpanjaka, amenna. Zava-dehibe arisorana an'Andriamanitra fa tsisy tantara mihitsy ny tato amin'ny tantara amin'ny Paoly hoe lasa prime ministre i Roma izy. Na lasa mpanapaka lehibe izy. Fa inona ny tantara? Tanteraka amin'ny planin'Andriamanitra. Dia voavony sasy ianao. Dia lasa mpianatra Kristy isika. Dia lasa vonona n'olotra fiainantsika isika. Dia zany ihany koa ny antony zao afatra izao. Andriamanitra mamela ny zavatra sarotra rehetra. Ary fomba fiadin'Andriamanitra zany, fomba fiasana hatramin'izay zany. Anjarantsika dia tsy matahotra fotsiny fa manaiky izy. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Fa misy planinao ao, tsy planinao fa planina tanteraka sitraponao, tanteraka sitraponao, isehon'ny vonina hatrao, akalazana ny zanak'Andriamanitra. Dia rehefa zay ny ainantsika dia tanteraka fiadanana. Fa raha miandry Andriamanitra plamina ny fiainanao foana ianao alamino zao Jesosy amin'izay za miadana, alamino zao Jesosy amin'izay za mitsahatra, alaiko le tantara mihitsy dia tononiko mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy, mangina mitsahara. Tsy mitsahatra io raha tsy izy manapa-kevitra amin'izany. Zany mauvaise interprétation daholo zany mandray tantaran'i Jesosy teny ambony sambo kely. Dia ampiasaiko koa fahefana. Satria raisiko verset efa nomena fahefana ianareo anitsaka mianarana somaingo ka ndreretra nana favalo. Aminaran'i Jesosy mitsahatra ny fanenjehana. Mitsahatra n'izao. Le problème amin'ny tribunal, mitsahatra. Lay ady amin'izao, mitsahatra. Lay mpitakotroso, mangina. Trosan'olona tsy averinao ko mangina amin'ny ao. Tana avereny dia mangina izy. Tsotra be zany. Tsy ny amplamina fiainantsika ny zava-dehibe. Ny tanteraka amin'ny planiny. Satria ny planiny dia lehibe lavitra noho isika. Dia sasenao mpanompon'Andriamanitra teo izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Dia ho asandranareo amin'ny vanim-potoana. Aona le fomba anandratana anao, tsy fantatro. Tsy haiko mihitsy. Samy manany azy io. Fa zay fotsiny le izy. Dia ekeo fotsiny aloha dia teo ny toyany. Avy eo anao mijoro vavolombelona raha tena sandratra marina. Fa zay ny afatra ho antsika amin'ity androandroany tena. Raha vao miady foana tsika, raha vao mitady zavatra foana tsika, nisy fotoana ny tory an'izay tory ten'izay mikasika ny atao hoe contre courant, lomano contre courant. Ho an'izay tany full point dia nahita an'izany mihitsy hoe ataonao daholo ny hetsika rehetra ao anatin'io rano io. Ampiasainao ny teoria rehetra rehefa atsofoka le tanana dia ataotro. Fa miezaka be ianao vavaka 2 minitra ianao mitotika ohatry ny tety any aza. Tsofo le ranomasina tsy namakaty ianao makany. Dia tahaka izay koa Andriamanitra mila fantatritsika tsara ny lalany sy fisainany. Dia avelao izy ianao izay tiany sy mahafinaritra azy. Dia atolorin'ny tenanao hoe oke tompo. Amakivaky ranomasina mentsika. Mbola iandry eto indray tsika aloha oke. Eto zany tsika miandry. Empendrasana ranomasina mena ianao. Ataony gorodogorody indray ny Egyptianina avany. Zay système an'le izy. Raha vao mahita an'le izy ianao dia azagaga tsony tonga dia misaora ny tompo ity indray ilay izy. Ity ilay lazay pastera saotra Jesosy. Ianao amin'io sady matahotra ihany mijery maso ila. Saotra Jesosy. Saotra tompo. Fa rehefa velanao Andriamanitra anao ny sitrapony, anao izay tiany, dia miaina milamina ny fonao. Fa rehefa manohatra foana ianao, mitady confort mandraka hariva, mitady milamina mandraka hariva, reraka ao ianao farany. Tao tsika hitsangana hivavaka. Tsy haiko aloha izay nitenen'ny tompo taminao tao anatin'izay, fa zany resahany dia minao fambana azy koa ianao tao anatin'izay. Tsy haiko izay iainanao sy andalovanao ankehitriny. Mandao tsika tsy hifantoka amin'ireny zavatra manjoso sy ny zavatra mitranga ireny. Fa hijery kosa an'Andriamanitra sy ny voninahiny. Fankalazana ny zanak'Andriamanitra ao ambadika izany rehetra. Raha maniry ary bavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany
ny talata amin'ny 12 sy sasany, ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava Soto